Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra ity sabata maraina fa 8 ny volana desambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho an'ny isa-tokantrano tsirairay avy ihany koa. Lohandelantsika ny amofonainana io dia vavaksika. Andriamanitra rainay tsara indrindra vilom-pisaoranao izahay no ny amin'ny fitantananao sy ny fanambinanao anay. Saoranay ihany koa ianao izay mbola mandrotsaka ny fahasoavanao aminay ka afahanay mbola roso eo aminao ankehitriny ary mandray ny hery rehetra koa tafeon'izany hery zany izay amin'ity maraina ity ampahirezo ny tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao ary aoka ny tompo tsy hovariana ny amin'ny zavatry ny tany izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny nofonainantsika androany dia manao hoe misaina ny zavatry ny lanitra. Nalaina amin'ny Apokalipsy 7:7-10 manao hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny sasany sy ny fotsihiny tamin'ny rano zanak'ondry. Amen. Nahita vonjin'olona nitafy akanjo fotsy Jaona tao amin'ny fahitana ny mena azy. Tao amin'ny tempolin'Andriamanitra ireo vahoaka ireo, izany ny valisoan'ireo rehetra nifikitra tamin'ny fahamendrehan'i Kristy sy nanasany akanjony tamin'ny rany. Efa natao izay azo natao rehetra mba ahafahantsika miara-mipetraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana. Fipetra manandrify izany anefa ny andehanantsika araka ny didin'Andriamanitra. Tsy tokony ianao an'izay hamoizana ny lanitra isika. Aoka ataontsika anton-dresaka ny zavatry ny lanitra, tsy hisy alahelo na fahafatesana any. Nahoana isika no tsy mazoto miresaka ny amin'izany? Nahoana isika no variana amin'ny zavatry ny tany? Mandrisika antsika ny apôstôly mba hanao ny lanitra ho fanjakantsika. Hoy izy manao hoe fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ho avy tsy ho elo Kristy mba hamory an'ireo ny omana sy hitondra azy ireo any amin'izany toerana be voninahitra zany. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanindroany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Tiantsika ve ny misaina ny amin'izany toe-javatra izany sa irintsika ny hampihemotra an'izany? Arakaraka ny iresahantsika momba an'i Jesosy no anehoantsika ny endrik'Andriamanitra. Voaova isika rehefa mibanjina azy. Aoka ao anatin'ny fanandramantsika ara-pivavahany Kristy. Rehefa tafavory ianareo izy dia aoka Kristy sy ny famonjena no aton-dresaka amin'izany. Arakaraka ny iresahantsika ny amin'i Jesosy no hibanjinantsika bebe kokoa ny hatsarany tsy manam-paharoa. Ireo izay tsy mahita fahafinaretana amin'ny fisaintsainana sy firesahana momba an'Andriamanitra amin'izao fiainana izao dia tsy hahita fifaliana amin'ilay fiainana ho avy. Ilay fiainana ho avy izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny olony. Ireo izay tia misaina ny amin'Andriamanitra kosa dia atsapa fiadanana amin'ny fifohana ny revitra ny lanitra. Dia hoy ny Apokalipsy manao hoe ary tsy hisy ozina intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny anjany. Amen. Andriamanitra tsara andraisan-danitra irenay tokoa izany raha ho fiainana eo an-tokantrano, ny firesahana ny amin'ny fanjakanao mba hampitombo ny faniriana lalina sy hampitombo ny fanantenana izay fanananay. Aoka ny ho tany mpitiavana sy ho tany mpandalinana ny amin'ny fanjakanao ny isa-tokantrano tsirairay avy ka hahatonga anay olo ny fanantenana hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen.